Ho antsika kristianina tsy izay teny rehetra tonga ambavatsika akory dia tenenina daholo. Ho jerentsika ry androany hoe mijanona amin'ny teny hoe misy teny tokony tsy ho tenenitsika intsony. Inona avy ary ireo teny tsy tokony tenenitsika, inona avy ny teny tokony tenenitsika. Izany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity. Aiza miala ary fa ho jerentsika izany ao aoriana générique. Falmerabantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Narindra-pamonjenareo kotonirina ny anaraka ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Mijanona amin'ny teny hoe tsy haiko tsony zany, za tsy mahavita tsony fa zao tenenina. Fa ho Jesosy taminy ainao hoe ny zavatra rehetra ain'iny. Marka 7:7 misy an'izay. Mijanona amin'ny teny hoe tsy vitako intsony fa mitenena hoe vitako. Hoy ten'Andriamanitra ato amin'ny Josoa, Josoa 1:7, tsy efa nandidy anao va ko mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra ataonao. Mijanona amin'ny teny hoe tsy mahefa fa teneny hoe vitako io. Filipiana 4:17, mahay zavatra rehetra amin'ilay mampahery ahy. Mijanona amin'ny teny hoe lehibe loatra ny atoko fa teneny hoe Andriamanitra no aherezantsika fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Salamo 112 misy an'izay ten'Andriamanitra izay. Mijanona amin'ny teny hoe manana fahavalo ary te hamotika ireo fahavalo ireo. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anao dia tsy hisy ambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao ho resianao lahatra. Izany ny lova amin'ny mpanompon'i Jehovah sy famarinana avy amiko ho Jehovah. Isaia 4:7 misy an'izay. Mijanona amin'ny teny hoe tsy afaka azo ny nofinofiko fa mitenena hoe ary na inona angatanareo amin'ny anarako amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Mateo 2:12. Mijanona amin'ny teny hoe tsy tafavoaka fa mitenena kosa hoe ho Jesosy taminy tsy voalaza anao va fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Jaona 1:7. Mino fa misy teny manomboka androany zany tsy ho tenenitsika intsony. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany dia raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike, micommente, mipartager. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabona amin'ny page dia zarazarao amin'ny namana saina amin'ny groupe rehetra izay misy anao. Misaotra indrindra tompoko, manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.